Raisina ho tombontsoa sy fifaliana hatrany ny tafaraka aminao atao anatin'ity fandarana ity, sady miaraba, mialaly soa no manasa anao am-pitiavana ihany koa, mbola hanaraka hatrany ny fandarana. Ny paradisa tena misy ve? Fanontaniana izay noko fa namitikitika antsika rehetra efa novaliana tamin'ny ampahany ary mbola ho tohizantsika anio atao anatin'ity fandarana ity, miaraka amin'ny pasteur André Paradina Fanera. Arabaina tonga soa anao pasteur ary asaina am-pitiavana. Hiditra andreo atao anatin'ity lohahevitra mahaliana ny rehetra ity. Miarabanao namana dino ary manona ny fiadanan'ny tompo aminao mandrakarivan-koa izay hiaraka handinika ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Eny ary hiditra amina zana-dohahevitra anankiray tsika androany dia ny hamantarantsika an'ireo olona izay nisitraka an'ity tombontsoa ho any paradisa ity. Raha anaovana jeritodika vetivety ny fandarana farany dia voalaza teto fa voaroaka tao amin'ny saha edena ireo ray aman-drenitsika tao amin'ny paradisa zany izay teto an-tany noho ny fahotana. Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo ary ny fahafahana hiverina indray amin'izay paradisa izay dia ilay fepetra no resahanao pasteur hoe tsisy fahotana. Teo tsika no nijanona farany. Inona indray no lohahevitra ho jerentsika amin'ity anio ity? Eny asy ndao tohizantsika ny fandinihana ny lohahevitra araka ny efa voafitina teo zany fa tamin'ny voalohany dia niaina tao amin'le paradisa tany edena i Adama sy Eva, ary efa nanota izy ireo dia voalaza ny ten'Andriamanitra Genesis 3:7 ny andininy fa 7:7 fa norohaina niala tao amin'le paradisa izy. Dia voalaza teo zany hoe niantoka izay iverenana indray ao amin'le paradisa, tsy eto an-tany le paradisa amin'izay fotoana izay fa any an-danitra, any amin'le toerana izay namboarin'i Jesosy, niantoka ny iverenana sy hidirana indray any amin'le paradisa dia tsisy fahotana. Tsotra be zany raha izay no fanazavana izay raisika. Noho ny fahotana ny Adama sy Eva tamin'ny voalohany tsisy fahotana, Dia afaka mipetraka tao paradisa. dia niaina tao marina, tsisy tsiny, dia niaina tao. Nanota izy, norohaina, nisorona tao amin'le paradisa. Niantoka ny iverenana sy hidirana indray ao amin'le paradisa, mazava ho azy miverina tsisy fahotana. Dia indingana atongavana an'izay zany namana dinao, zay io jerevantsika io. Ny dingana izay atongavana amin'izay, dikan'izay dia hoe tsika ny olona rehetra ny mpanota, nanomboka hatro amin'ny Adama dia mpanota daholo ny olona rehetrarehetra. Kanefa izay nahatonga antsika namantatra hoe efa nisy olona ve ahoana re zany nakarina ho any amin'izany lanitra izany taty aorianan'ny Adama. Satria ny fahotana nanomboka hatro amin'ny Adama, sady zay. Dia nisy olona ve voalaza taty aorianan'ny Adama mandraka ankehitriny amin'izao andro iainantsika izao 420 nakarina any an-danitra. Kanefa mpanota olona tahaka antsika. Iny ny antony nahatonga antsika nijery, tena zava-dehibe iny nijery olona tsika voalaza amin'ny Baiboly, Enoka, Elia, izay nakarina velona, tsy maty nakarina velona nakany an-danitra. Nefa efa taty aorianan'ny Adama, izay koa namana dinao tsara tsindrina, efa taty aorianan'ny nidiran'ny fahotana. Antoka lehibe eo antsika kay izany ireny zavatra ireny, hoe na dia efa tafiditra teto amin'izao tontolo izao aza ny fahotana, dia nisy olona izay nakarina any an-danitra. Dia antoka ao antsika assurance ao sisa izay filaza azy. Ia, tsy afaka manao fanambarana tsy misy proof isika fa tsy maintsy miorona amin'ny ten'Andriamanitra manamafy an'izay voalazanao izay. Izy ary no olona ho raisitsika ohatra voalohany amin'ity fandarana androan'ity pasteur. Ny ohatra raisitsika voalohany dia voalaza amin'ny Hebreo 1:15 Hebreo 1:15 ny andininy 5.
Hebreo toko faha 1:10 ny andininy fahadimy. Zao no voalaza vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny teny rehetra. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafinan'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Zay. Jero tsara fa efa taty aorianana Adama no niaina Enoka. Efa tafiditra zany ny fahotana. Zay tompo. Efa tafiditra ny fahotana. Fa Enoka voalaza eto fa nafindran'Andriamanitra izy nakany an-danitra. Dia voalaza fa talohany namindrana azy ozy izy dia nambara deklarena fa ankasitran'Andriamanitra izy. Ankasitran'Andriamanitra. Mbola azo idirana lalindalina zany hoe amin'ny fomba ahoana na hoe ahoana ny ahatonga ny olona anankiray ho ankasitran'Andriamanitra. Io zany zao namana dinao no anisan'ny hoe mampafantatra antsika ny fepetra ny idirana any amin'ilay paradisa. Enoka dia nambara fa nankasitran'Andriamanitra. Ary mazava be ilay izy hoe olona manao ahoana kay no afaka alain'Andriamanitra ho any amin'izany paradisa zany, hiara-miaina aminy mandritra ny mandrakizay, olona ankasitrahany. Raha olona tsy ankasitrahany, ahoana moa no andraisany an'izany olona zany hiaina any? Mazava be ilay izy. Mazava. Fa ny fanontaniana petraka dia hoe amin'ny fomba ahoana ny ahatonga ny olona anankiray ho ankasitran'Andriamanitra. Zay zany le fanontaniana. Hamaky toko sy andina iray tsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 ny andiny 5:30. Asan'ny Apôstôly toko 10 ka ny andininy 5:30. Zao ny vaky ny teny. Asan'ny Apôstôly toko 10 ka ny andininy 5:30. Fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Zay. Miroso foantsika. Enoka dia voalaza fa nankasitran'Andriamanitra izy. Talohany namindrana azy, nankasitran'Andriamanitra. Dia ahoana ilay hoe ankasitran'Andriamanitra tompoko? Io. Asan'ny Apôstôly 10:30. Fa ny firenena rehetra izay olona matahotra an'Andriamanitra, matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahan'Andriamanitra. Ndao antsika hijery olona anankiray namana dinao izay indraindray mampisy adivitra, dia tsy iza fa ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay nolazain'i Jesosy ary nomeny Jesosy garantie, antoka, assurance io jiolahy io fa eo amin'i Jesosy any paradisa. Ho tonga any paradisa koa zany io jiolahy io. Amin'ny fotoana rehefa avy amin'ny fanjakany Jesosy Kristy, dia ho tonga any izy. Ary zay raha teo ny fangatahana rehefa mbe amin'ny fanjakanao ianao. Zay indrindra. Dia nomeny Jesosy assurance izy. Fa inona no nahatonga an'i Jesosy? Fa nahoana no nahatonga Jesosy nanome assurance azy hoe eo namiko any paradisa mihitsy ianao? Misy zavatra anseho tao. Ndao vakitsika Lioka toko 7:20. Lioka toko 7:20 dia vakitsika ny andininy 70 sy ny 120. Lioka toko 7:20 ny andininy 70 sy ny andininy 120. Lioka toko 7:20 ny andininy 70 sy ny andininy 120. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe, moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voeloko izao aza. Ary marina ny any amelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Mahafinaritra le tantara. Milaza ny Asan'ny Apôstôly toko 10 andiny 5:30 manao hoe fa ny olona rehetra, fa ny olona amin'ny firenena rehetra izay matahotra an'Andriamanitra ka manao marina no ankasitrahany. Zay ilay voalaza. Matahotra an'Andriamanitra ka manao marina no ankasitrahan'Andriamanitra. Eto ilay jiolahy namana dinao tena tanteraka tamin'ilay jiolahy io voalaza ny Asan'ny Apôstôly io. Dia hozy izy ny tenin'ilay jiolahy, fa namaly kosa
namany ka nanao hoe fanamaly kosa le anankiray sady nananatra an'ilay namany le jiolahy anankiray namany zany de zao ny teny'le jiolahy anankiray ity moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra va na dia izao samy voeloko izao azy aika zany ty jiolahy ty teo amin'ilay hazo fijaliana nanana fahatahorana an'Andriamanitra ka izy nisy fahatahorana an'Andriamanitra tao anatiny tao de nananatra an'le namana izy hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra va fa manina izy no miteny an'izany amin'le namana nanana fahatahorana an'Andriamanitra ka izy tao azona ao anatinao tsara izy de toizala izy de ao amin'ny andiny fahairaika amby efapolo ary marina io koa zava-dehibe marina no anamelohana antsika satria mandray ny vokatry nataontsika isika marina ny anamelohana antsika zany hoe miaika izy zany fekekeloka ny aika izy fa diso ao ary miaraka amin'izay dia ny teny koa izy hoe fa ity lehilahy ty iza le lehilahy tenenio Jesosy ity lehilahy ty kosa tsy mba nanao zay zavatra tsy mety na dikely fa ahoana nahafantarana an'izany ahoana nahafantarana hoe ity lehilahy ty Jesosy io tsy mba nanao zay mety marina io lehilahy io marina ohatra zay na izany zavatra tenenina ity lehilahy ty dia marina ary tsy nanao zay tsy mety izy fa itsika marina ny anamelohana antsika mendrika ny hoelohany sika fa ity marina ity lehilahy ty nahafantatra ny marina izy naminaty ianao nahafantatra ny marina ilay jiolahy le voalazary amin'ny asan'ny apôstôly nahafantatra ny marina izy Jesosy fantany Jesosy fa Jesosy marina Jesosy raha olona tsy nahafantatra zany hoe tsy afaka ny tenany io hoe ahoana moa ny ilazanao am'le olona anankiray marina le fa marina io ary tsy nanao zay tsy mety io fantanao zany io nahafantatra marina izy tanteraka le asan'ny apôstôly toko 10 hoe ny olona izay matahotra azy an'Andriamanitra ka manao marina no ankasitrahany zay nahatonga Jesosy ny teny tamin'le jiolahy hoe eo namokana paradisy ianao mahafinaritra le fanazavana ary noko fa azontsika tsara ny fisotran'ilay resaka izay fanaovana eto mikasika an'io lehilahy io izay tsy nanana fahafahana hoe hanonitra n'izay raha tsy vitany ka hoe hanao asa marina fa ilay finoanan'i Jesosy hoe marina dia midika fa marina izany lehilahy nahatonga azy nakasitrahana na feno an'ilay fepetra zany izy eto nakasitrahan'Andriamanitra satria natahotra an'Andriamanitra ary nanao ny marina mitoy ny resadresaka de nidinika ifanaovantsika pasteur mikasika an'ity fanontaniana be hoe paradisa tena misy ve ahoana ny ahafahana misitraka an'izay fankasitrahan'Andriamanitra izay hijery olona anankiray fahatelo tsika zay tena nolazaina en public ampahabe maso ihany koa fa sitraka Andriamanitra zany hoe nankasitrahan'Andriamanitra ndao antsika maki ny ten'Andriamanitra Jaona Marka toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy Marka toko voalohany ka ny andin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo vakitsika ny teny Marka toko voalohany andin'ny fahasivy hatramin'ny raika ambin'ny folo ary tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy ka nataony Jaona Batisa tao Jordana ary vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hitany ny lanitra nisokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako ianao no sitrako Jesosy voalaza eto io le fihezanten'ny farany novakianao teo andeha fahairaika ambin'ny folo de milaza hoe
ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. sitrako, ianao no ankasitrahako. Zay zany ny tian'olona fa ahoana na hoe tamin'ny fomba ahoana sy ny hoe taiza no niseho le toe-javatra ka natonga an'Andriamanitra nilaza mpahabe maso tamin'i Jesosy hoe ianao no ankasitrahako teo amin'io fotoana io, teo amin'io toerana io, ary teo amin'io toe-javatra io, teo Jordanina. Inona zavatra niseho teo Jordanina? Voalaza teo ilay izy, nanantona an Jaona Jesosy mba atao batisa. Dia rehefa niakatra avy tao amin'ny rano Jesosy, hoy ny voalaza, dia nidina teo ambonin'ny fanahy masina dia niteny Andriamanitra hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako, ankasitrahako. Namanadinao raha miteny le Hébreu 2:1-5 manao hoe talohan'ny namindrana ny Enoka dia nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Vita be zavatra azo avainao anatin'ilay izy hoe inona zany tena zavatra niseho tamin'ny andron'ny Enoka ary moa ve zany Enoka ve natao batisa ve? Satria eto zany zao Jesosy avy natao batisa tao Jordanina dia nilaza Andriamanitra fa sitraka Andriamanitra izy, ankasitrahan'Andriamanitra izy. Azo alaliny zany fa andao resika ny mahakasika an Jesosy hoe inona ny tena afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao amin'ny Jaona 2:7-10 no andeha vakitsika mana mafy ny fanazavana. Jaona 2:7-7. Jaona 2:7-7. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Zay io zany milaza tsara, tsy nisy niakatra any an-danitra ozy izy afa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona Jesosy. Zay tompoko no antony nahatonga an Jesosy nanaiky ary nanantona mba atao batisa. Atateraka an'io teny io, tsy misy olona hiakatra any an-danitra ho any an-danitra ho tonga any amin'ilay paradisy afa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia Jesosy. Dia ny fomba ahatongavantsika any an-danitra Jesosy, ny zanak'olona le nidina avy tany an-danitra. Dia zay ny antony nahatongavan Jesosy ankoatran'le hoe namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Jerosary zao namana dinao mandray roa le izy nahatongavan Jesosy teto ambony tany, voalohany amonjy ny olona amin'ny fahotana ka hahatonga ny olona ho tsisy fahotana, ho lasa marina dia azo antoka ho any amin'ilay paradisy. Zay voalohany, Jerosary. Fa ny faharoa nahatongavan Jesosy teto ambony tany dia anome ohatra ho an'ny olombelona, naka ny toerantsika olombelona izy tompoko mba hanome modely, hanome ohatra ho antsika olombelona. Anisan'izany ny batisa. Zay modely, ohatra omeny Jesosy ary mifandray amin'ilay voalohany ihany zay lalana ihany koa zay arahan'ny olona ka hitondra azy any amin'ilay paradisy. Miveryntsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 10. Io no hamaranantsika kely an'ny afatra. Inona ny seho teo amin'ny asan'ny apôstôly 10? Inona ny tohiny? Raha ny teny izy eo amin'ny 5:5 manao hoe fa amin'ny firenena rehetra zay olona matahotra azy, matahotra an'Andriamanitra ka manao ny marina no ankasitrahana. Miresaka ny amin'ny Kornelio 10 io. Inona zavatra niseho ary tamin'ny Kornelio sy ireo olona zay nivoriny tao tokantranony ka manamafy an'le hoe nakasitran'Andriamanitra i Kornelio, nakasitran'Andriamanitra. Ndao vakitsika ny 4:7, 5:7, 7:7 ary 8:7. Asan'ny apôstôly 10, ny 4:7, 5:7, 7:7 ary 8:7. Zao ny vakinteny:
raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'ny izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Andiny ny fafito amby efapolo. Eo zany aloha hatreo zany aloha dia hoe mazava fa nahazo ninona zareo Fanahy masina. fanahy masina tovy tamin'i Jesosy teo Jordana nisokatra ny lanitra dia nilatsaka teo amboniny ny fanahy masina. Sady zay zava-dehibe voalohany zay. Toizatsika inona indray no niseho nanaraka an'io. Andiny ny fafito amby efapolo. Moa misy olona mahazo mandrarany rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahan'ireo mba hitoetra ho aminy andro vitsivitsy izy. Inona ny zavatra natao tamin'ny Kornelio? Natao batisa. Natao batisa. Mitovy tamin'i Jesosy. Sady zay natao batisa Jesosy, sokatra ny lanitra, nilatsaka nidina teo amin'ny fanahy masina dia niteny Andriamanitra hoe ianao no zanako malalako, ianao no ankasitrahako. Eto Kornelio sy ireo olona tao an-tranony rehefa nandreny teny Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina, nahazo ny fanahy masina izy ary niaraka tamin'izay dia natao batisa. Izay ny tompoko mahatonga an'i Jesosy miteny any amin'ny Jaona 4:10 izay mahatonga Jesosy miteny manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray, tsy misy olona makany an-danitra afa-tsy amin'ny lalako. Ilay nidina avy tany an-danitra dia tsy iza fa Jesosy. Azo antsika amin'izay hoe zany ilay toe-javatra. Ary izay ihany koa mahatonga Jesosy milaza amin'ny Jaona 4:11 ndao vakitsika io namina dinao dia ino no hamarana antsika ny afatra. Jaona 4:7 ka ny andininy 7. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava be tompoko. Mandinitsika zany zao le lohateny hoe iza no hiakatra any an-danitra, iza no hiditra amin'ilay paradisa, amin'ny fomba ahoana sy sisa dia mazava le ten'Andriamanitra. Tsy misy miakatra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany dia ny zanak'olona. Dia io nidina avy tany an-danitra io Jesosy zany nanome modely io, nanome modely ho an'ny olombelona rehetra. Ahafahana miditra amin'ilay ahafahan'ny olona, ahatonga ny olona ho tafiditra any amin'ilay paradisa. Dia izy mihitsy no nidina teto an-tany hanome modely. Dia anisan'izany batisa. Sady zay dia miteny izy amin'ilay Jaona 4:11 vakianao teo, lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy raha tsy hateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola hitoizantsika izay manaraka fa faranantsika hatreo ny amin'ity androany ity aloha. Ya, eny ary inoko fa nandraisanao hery hitondranao amina fanapahan-kevitra ihany koa izany dinidinika izay ny fanaovantsika izany. Ndao hoentina ambavaka izany pasteur. Hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro ny fikasanao, ny planinanao dia ny ahatafaverina anay ao amin'ilay paradisa any an-danitra. Ny ahatafaverina anay any amin'ilay toerana izay efa nomaninao sy namboarinao Jesosy. Toerana izay misy azonaina, toerana izay misy ny seza fiandriananao ihany koa. Dia tonga teto amin'ity tany ity ianao, nidina avy tany an-danitra ianao naketo amin'ity tany ity mba hanoro anay izany ny lalana tokony hizoro anay ary indrindra hanome ohatra ho an'ny olombelona rehetra ary ambon'izany hamonjy anafaka amin'ny fahotana. Ka ahatonga anay azo antoka, azo assurance fa ho tafiditra any amin'izany paradisa izany. Io ny tsirairay avy mba hanapa-kevitra ny anaraka an'ilay modely dia tsy iza fa ianao zany Jesosy. Amin'ny anaranao nanonanay vavaka. Amen. Eny ary dia mankasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fanarantsika
hatramin'ny farany. Mbola mitohy ny dindinika sy loha hevitra iny a misaotra ny faharetanao ary mankasitraka ny teknisiana izay nampita ny sary sy ny feo taty atokantranontsika. Mankasitraka ny pasteur Andriamparadiana Fanerahiny koa mbola nanaiky hatrany ho fitaovana teo am-piaritan'Andriamanitra nitondra zany afa-pamonjena izany. Mandrapijery, mandrapiresaka ao manaraka indray tompoko.